Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy sy ry havana, fiadanan'ny Tompo ane, ho amintsika rehetra hanapaka mandrakariva am-pontsika ny fiadanana avy amin'i Jesosy. Amen. Ataontsika izaran'ny tenin'Andriamanitra hiresaka ny zavatra tian'ny Tompo indray ho resahana amintsika. Mety hoe teny efa faheno, fa mahasoantsika foana ny teny averina. Amen. Amen. Ataontsika indray teny ao amin'ny bokin'ny Koretiana faharoa. Koretiana faharoa, toko 12, andininy fahafito ka hatramin'ny 10. Tonga dia efa misy mahafantatra ilay izy. Koretiana faharoa, toko 12, andininy fahafito ka hatramin'ny 10. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fandrao ireare aho noho ny apesaky ny fanambarana, dia nasiana tsilo tamin'ny nofo, dia iraka Satana amely ahy. Fandrao ireare aho. Izany no nangatahako intelo tamin'ny Tompo, mba hialana izany amiko. Nefa hoy izy tamiko, ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa maika sitrako ny ireare amin'ny fahalemeko, mba hitoera ny herin'i Kristy amiko. Koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana, noho ny amin'ny Kristy. Fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Alleluia. Amen. Ireo teny ireo no hiaingantsika androany ao anatin'izao teny izao. Asitsika loha hevitra kely ihany ngambana hoe ny herin'ny zanak'Andriamanitra. Izay no resahantsika androany. Hozy izy hoe ny fahalemena hozy izy no fahalemeko hozy izy no heriko. Paoly no nilazan'izy io Atao resahantsika aloha hoe inona ilay fahalemena. Ny fahalemena dia tsy fahotana. Tsy hoe rehefa manota ianao dia hoe inona fahalemeko. Rehefa za misy fotoana mbola mandaingalainga kely, misy fotoana mbola mangalatra. Ianao mety tsy mamakitra an'olona fa mety hoe alaiko fa iry zokinay, iry mamanay, iry dadanay manana an'izao, izay sahirana dia nalaiko moramora tao. Mbola iny izany ana fahalemeko iny. Tsy izay ilay fahalemena, fahotana ny anaran'izany. Fahotana izay. Fa fahalemena hafa. Asika ve? Ny fahalemena zavatra hafa mbola resantsika, fa ilay fahotana aloha izay asehoko anao izay hoe ny fahotana dia zavatra ratsy, zavatra tsy mety. Raha mantsy misy manafangaro ilay izy hoe ny fahalemena dia egal fahotana, dia efa milaza raha teo ihany koa ny teny any bokin'ny Romanina any hoe eo amin'ny halehibeazan'ny fahotana hozy izy, dia lehibe lavitra ihany koa fahasoavana. Dia hoe ao izany ilay izy vao maika manota izany, fa iny ilay fahalemena, fa ho lehibe ihany ny fahasoavana indray ao raisina rehefa avy eo. Tsy izay ilay izy fa hitohy hanota va isika tombon'ny fahasoavana. Sanatria izany. Izany hoe tsy ny fahotana, tsy iny no fahalemena. Tsy iny no fahalemena. Raha vakitsika eto izao fandrao ireare aho izy. Ilay ireare izany no fahotana eto. Inona kosa ary ilay fahalemena? Ny fahalemena dia zavatra anankiray. Aloha resako. Ny fahalemena dia rehefa ianao tsy manana hery intsony anohatra an'Andriamanitra, fa to dia manaikitra ohatr'izao. Rehefa amin'ny fotoana ianao hoe tena resy a Jesosy, tena tsy vitako intsony ity zavatra ity, izay no atao hoe fahalemena. Fahalemena ihany koa rehefa misy situation anankiray, nisy toe-javatra anankiray nalatsaka anao, tsy fanahinianao fa latsaka tao ianao dia tsy afaka manao na inona na inona ianao, tsy hisy inona intsony azonao atao. Izay no atao hoe fahalemena. Zavatra tsy tena avy aminao loatra fa tonga dia nilatsaka teo aminao ilay izy dia izay atao hoe fahalemena. Araka ilay teneniko teo hoe tsy mahavita manao inona na inona, tsy mahavita manohatra intsony ianao, tsy manohatra ny sitrapon'Andriamanitra intsony, tena hoe resy tanteraka ianao. Tsy manohatra verset, tsy misafidy hoe ty ana, ty tsy ana, za tsy anao an'ity intsony. Izany hoe mbola mahery ianao rehefa mbola misy hoe za ty tsy anaty, za tsy ho anaty teny ity, za tsy izao. Mbola mahery izany ianao anatinao. Fa fahalemena tena hoe
iny ianao misy zavatra miseho amin'ny fiainanao dia tena resy tanteraka ianao dia tena miteny Jesosy hoe resy Jesosy tsy afaka manao na inona intsony aho. Dia tsy maintsy manaiky sisa ny zavatra azoko atao. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia averiko foana hoe tsisy diso ny fitondran'Andriamanitra. Dia manaiky ianao hoe tena tsy azoko ialany ity dia ekeko ity izany Jesosy. Tena vao misy zavatra miseho, vao misy tenin'Andriamanitra to dia hozy ianao hoe amen. Izany ny olona malemy. Tonga dia manaiky ny zavatra rehetrarehetra tahaka ny iza moa? I Abrahama, Isaka mifanatitra. Amen, nataon'ilay izy. Lehibe amin'ny finoany Abrahama, fa malemy izy eo anatrehana manaiky ho malemy izy. Manana fahalemena lehibe mihitsy Abrahama nanaiky an'izany zavatra izany hoe ilay zanakao no atao fanatitra dia nataony ilay izy. Ny fahalemena anankiray ihany koa dia rehefa ianao sensible amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ilay voakasika iny no fonao, malemy ianao izay. Rehefa tsy voakasika izany no fonao dia mahery ianao. Marobe ny olona hitoriantsika amin'ny filazantsara, izay tsy mila an'izany. Hoy izy ny manam-pahaizana hoe siansa ihany no tena enjany mahery tokotrany izy. Raha mbola miseho azo mahay ny olona, miseho azo mahery, tsy maheno mihitsy ny filazantsara io. Tsy maheno. Amin'ny fotoana ianao rehefa mahery ianao, tena sensible ianao, tena voakasika tany anatin'ny fonao ianao, voatsindrina tampony rahalahy, tsisy bouclier tsony io fonao io izany. Tsisy fitaovam-piadiana hiaro tsony ao, fa to dia voa ianao voatsatoka tampony, voarainao ilay fitiavan'i Kristy. Sensible any amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, tonga malemy ianao izany. Tonga malemy ianao. Ary zava-dehibe izany fa iny ny ahafahanao na voaray fitiavan'i Kristy. Ireo olona izay mbola miseho milaza hoe ka tsy mitombona angety fa ato Jesosy miteny an'izao, dia ato indray Paoly miteny an'izao, dia ato izy manao an'izao, be calcul be tena mahery tokotrany izy. Vitany daholo izy fa tsy olona loatra izany no alain'Andriamanitra, tsy olona loatra ny reny, fa olona malemy no kasihany. Satria raha vao mbola mahery ianao dia araka ny teniko teo misy bouclier, misy fiarovana be ao anatin'ny fonao. Rehefa misy fiarovanao tsy mety voakasika ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny fonao. Fa androany izay mahatonga amin'ny Paoly hoe fahalemeko ny fahatanjahako. Satria rehefa tafapetraka ao, rehefa voatsindrina tampony ny rahalahy, dia nanjary tafapetraka tao Jesosy. Manjary lasa nanana herintsika hiainana an'izao fiainana izao. Rehefa miala ny zavatra miaro ny fontsika tsy hahenontsika an'Andriamanitra, dia malemitsika ohatrany hoe nareo koa tratran'ity fivavahana ity dia lasa ohatr'izao mandefindefitra lava, lasa ohatr'izao lasa tsy manao an'izao tsony, ity rehetrarehetra ity tsisy azo atao. Ohatrany hoe lasa resy be amin'ny fiainana, resy be mihitsy nareo. Fa raha zanak'Andriamanitra ianao, raha ianao naheno ny fitiavan'i Kristy, iny ny herinao ilay ianao lasa malemy iny. Rehefa mbola sensible io fonao io, zava-dehibe izany. Ary iny manambara aminao fa malemy ianao. Ka tsy izany tokony ho reharehantsika hoe mbola maheno hatramin'izao Jesosy. Mbola reko hoe tia anahy ianao, mbola reko hoe mamindra fo aminahy ianao, mbola reko hoe ambany fahasoavana. Zava-dehibe izany fa iny marika fa malemy ianao. Sa tsy tianao izany? Aleo ilay mahery ihany ve? Andrany hoe tia hilaza aminao fa io fahalemena io no herin'ny zanak'Andriamanitra. Rehefa renao fa malemy ianao, izay ianao no malemy, izay ianao no mahery. Azonao ve izany teny izany? Izay ianao no mahery. Ny fahalementsika io dia ohatrany hoe zavatra rehefa henonana ilay izy dia ohatrany hoe ratsy inge izany malemy izany. Ohatrany hoe tokony hoe mba tokony hoe mahery tsika, tsy tokony hoe mahery am-panahy ve tsika, mahery tsika ara-panahy tsika tokony mahery, feo anatrehan'Andriamanitra tsika malemy. Azonao ilay izy. Izany hoe isika izany tokony miezaka foana hanamboatra ny fiainam-panahintsika, fa tsy hoe ilay malemy hono ny ilaina dia aleo amin'izao indray. Aleo indray izany tsy dia asiana vavaka izany intsony, tsy dia manao fiainam-bavaka, tsy dia miantory teny fa alao amin'izao fotsiny. Tsy izay ilay izy. Fa ny ataontsika miezaka mivavaka, manao fiainam-bavaka, miresaka amin'ny tompo foana, mihaino teniny, mihaino toriteny, mihaino hira-pivavahana, mamaky baiboly, ataontsika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa ao anaty ao, eo amin'ilay malemy. Izany hoe ilay fikarakarana iny ange vao maika mampalemy, manina moa? Tanlonaka amin'ny fontsika rehefa zatra miaraka aminy dia miazona antsika ho malemy ao anatrehan'ny tompo ihany ireny zavatra ireny. Ahafahantsika ho tonga amin'ity tenin'ny Paoly ity hoe ny fahalemeko, ny fahatanjahako. Eto izany izy ny teny hoe fandrao, irehare aho, ilay irehare ny fahotana, fa ilay tsilo natao taminy, iny ilay fahalemena natao. Zavatra nisy zatra tsy azo nialana hozy mantsy anao teo, tratra teo amin'ilay izy.
le ireare no atahorana sao dia isy aminy fandrao ireare azy noho ny amin'ny falebiazan'ny fanambarana izay nomena azy dia nasiana an'izay zavatra izay, nasiana an'izay tsilo izay izy. Zao ny zavatra misy Paoly ny teny an'io zavatra io, ary ny aina n'ilay izy fa tsy hoe tenitenenina fotsiny ohatran'izany. I Paoly dia ahafantatsika fa tena olona nanam-pahaizana nianatra zavatra maro ary manana tombontsoa maro izy teo amin'ny zavatra ananana. Mbola fanampina fanazavana teo alohany zany rasaiko izany. Mpianatra fariseo izy, manana zom-pirenena romanina izy, be dia be ny tombontsoa ananany tety ivelany, fa reny zavatra rehetrarehetra reny tsy nampatonga azy nahita an' Jesosy. Le nahita an' Jesosy tsy le nahita maso fa le hoe natonga an' Jesosy tafapetraka tao anatin'ny fony. Satria reny zavatra reny dia mbola midika ihany fa mahery izy. Satria mahay zavatra be dia be. Manana zavatra izy itenenana antsika hoe ny fananana sy ny fahaizantsika tsy ny ampatonga antsika ahita an'Andriamanitra izany zavatra izany fa amin'ny fotoantsika malemy. Tsy nampatonga azy nahita an'Andriamanitra izany, nahita an' Jesosy fa vao mainka ary nitondra azy hanenjika an' Jesosy, hanenjika an'ireo mpino izay mino an' Jesosy dia vao mainka ny enjehany noho ny fahalalany dia lasa zavatra hafa ny zavatra ataony fa tsy hoe lasa Jesosy ny hitany. Inona nahazo anazy amin'izay? Tsy maintsy natao tonga malemy izy. Inona zavatra niseho? Taingina soavaly izy, tonga dia nasera. Nisy fahazavana aloha, nisy hazavana be dia nienjery Paoly. Tonga dia resy tanteraka, nalemy ary niresaka tamin'i Jesosy. Nahoana ianao no manenjika aho izy. Dia rehefa vita izay dia naninona koa mbola niampy ilay izy, niampy ilay fahalemena. Lasa tsy nahita amin'ny masony. Rehefa tsy nahita amin'ny masony dia rehefa antoy ilay tantara avy eo dia taorian'izay izy, izay vao tena voarainy amin'izay ilay Jesosy. Ary rehefa voarainy Jesosy dia ozy amin'izay izy hoe nataoko toy ny taimboraka amin'izay ny zavatra rehetrarehetra satria tsy nahitany an' Jesosy ireny zavatra ireny. Tsy misy ninina ozy hoe reny ilay mampahery, mampirehare izay mampirehare anao tsy ahafahanao nahita an' Jesosy ireny zavatra ireny fa Jesosy mikasika amin'ny fonao. Avy aminy ny zavatra rehetrarehetra izy no mampatonga ny fiainanao indraindray ohatra ny hoe tena androany tena reraka, androany tena malemy fa amin'iny fotoana iny verena foana eo amin'i Jesosy. Fa hikasika amin'ny fonao izy, tia resaka aminao izy amin'ireny fotoana ireny. Azonao ve? Azontsika ve ilay izy? Nanana fahaizana, nanana zavatra be dia be Paoly. Fa tsy nitondra azy teo amin'ny fahitana an' Jesosy ilay izy, fa nitondra azy teo amin'ny contraire an'izay ary moa tsy izany ve ny atao amin'izao tontolo izao. Ity indray mipoitra ohatr'izao dia misy intelligence ohatr'izao indray ity ohatr'izao. Misy tany hafa koa kay fa tsy ity tany ity ihany dia misy an'izao mety misy olona hafa izany ihany. Ohatrany tsisy ihany ilay Andriamanitra reo. Tanareo rehefa mahay zavatra dia lasa ohatr'izay. Dia tsika ohatrany hoe reto mpivavaka reto vendrana, reo ihany zavatra hain'izareo, reo ihany zavatra hain'izareo fa izany mihitsy ny reharehantsika tena tsy mahay mihitsy izahay. Tena tsy mahay izahay. Rehefa tsy mahay, rehefa mavita miaika an'izany ianao hoe izahay tsy mahay, iny tompo mandondona. Izay maharary ihany no mila fanafody. Izay mahalala fa mila famonjena ihany no mena famonjena. Fa ny olona rehefa mahay zavatra dia tsy ilainy ny famonjena. Haiko ny manao an'io izy. Haiko ny manao an'io. Androany izany resaka amintsika raha mbola tsy narainy fitiavan'i Kristy ianao, raisin'ny fitiavany tsy amin'ny alalan'ny zavatra hainao sy anananao sy tsy haiko rehetra izay boky efa voavakinao rehetrarehetra sy izay zavatra anananao tsy miankina amin'izany ilay izy fa ilay amin'ilay anao malemy manaiky tsy mahay, tsy mahay, tsy fantako ity, tsy haiko ny mamonjy ny tenako, tsy haiko, tsy hitako ny lalana. Misy mantsy mbola hoe andeha hanao tsara fotsiny azy dia izay, mbola miseho azo mahay izany. Mbola miseho azo mahay izany. Andao mba hanolotolotra dia mba hasiana sary dia mba hitan'ny olona amin'ny Facebook fa manome za na dia kely ary io fa manome mba olona tsara izany io ketrika be ilay saina. Mahery ny anaran'izany, mahery misy bouclier be mifonao, tsy voakasika, tsy ho sensible, tsy ho tonga aminao mihitsy ilay teny hoe ary voatsindrina tampony ny rahalahy, tsy voatsindrina mihitsy ianao. Fa olona malemy, olona resy, izay mahatsiaro tena fa resy, reny ihany no vangen'i Jesosy ny fony. Reny ihany. Aza miseho azo zavatra izany. Fa tena teny mihitsy hoe tsy izaho, hatramin'izao tsy izaho. Na ho anay arany misy fotoana misy miteny ary tsy izaho rery moa izany fa ny rahalahy izay mifandimby hoe tena izao, tena hainareo ilay izao, nareo mahay an'izao daholo dia
normala be hitanareo voninahitra ho an'ny tompo misaotra ny tompo satria izay arovana mihitsy ny fonay tsy heritreritra hoe zay le izy zao le zao zay le zao amin'ny tompo foana ny voninahitra zay mbola ohatry ny hatramin'izay nafantaran'olona anay foana ihany fa dia rehefa milaza zay fa malemy averinay amin'ny voninahitra dia maninona mbola misy foana omeny hoe fampizarana dia isika koatran'izany isika rehetra eto koa rehefa milaza rehefa vitanao no manaiky hoe tsy avy amiko izany zavatra izany fa ny tompo no mikasika ny foko dia efa manambara izany fa malemy ianao dia rehefa malemy ianao dia manangana anao Jesosy ame zavatra anao izy ahafahanao mizara hitotra amin'ny fiainantsika andavanandro isika so ataontsika lavabe dia afatra ity rehefa amin'ny fiainantsika andavanandro misy zavatra be dia be miseho amin'ny fiainantsika misy zavatra tsy azonao ny elana misy fanenjehana matetika ohatra hoe any ampiasana any misy problème tsy eritreretina mihitsy indraindray ianao izany mba hiasa izany ny antony hidiranao amin'ilay fiasana fa indraindray tsy izany mpiasa ao amin'ilay fiasanao tena ve izany ny ato ve ohatr'izany ny ato mba niveriko fa hoe mba miasa normal ohatran'ilay an'izany dia samy amin'ny ordiany dia izay fa hay zavatra fa hafa ny zavatra misy ao fampijerijery fanao izao rehetrarehetra izao ke reto mpiara-miasa reto dia eo amin'izay ianao Jesosy fa ahoana ary ity za tsy te ohatr'izao za tsy te ohatratran'izao tena tery nefa le asa koa mety hoe tsy azonao ialana tery ao anaty zavatra anankiray ianao misy zavatra maniry be dia be ohatran'izany ao anatin'ilay izy dia manomboka hiezaka amin'izay tsika ny heriko zao zany zavatra atao hoe rehefa misy manadalo ohatr'izao zany dia mila manaiky izay zany tena mety indrindra dia ampiasa le saina indray tsika eo dia ekena ho ny zavatra rehetrarehetra dia raha te azo tombotombony ao dia mila ekena ho ny patron amin'izay zavatra ilainy aminao na zavatra efa tsy tokony ho anareo sy izy ary dia ndao atao ilay izy fa izay ny tena mety rehefa mieritreritra le saina dia ohatrany hoe rehefa miketrika izany le saina dia ohatrany hoe izay izany no mety fa izay koa sahirana fa raha ao amin'ny tompo ianao aoka ianao sensible aoka ianao alemy dia hoe inona ny ataoko amin'ity Jesosy resao zao ny anaovan'ny reto mpiara-miasa reto amiko za tsy te hiova na ty ampiasana ary za tsy te hampiasa ny zavatra fantako ny zavatra haiko zavatra ny ainako hoe tsika koa mahay miady rehefa hidio an'ireto olona reto ka tsika koa manana vavy tsika tsisy mahita tsisy mpiara-vavaka reto aloha ataoko koa reto efa miseho azo mafy indray ianao amin'ny fotoana iny ary tsy hainao ny tompo ianao amin'izay fotoana izay hiresaka aminao mety misy zavatra tiany haviana ange ao tsy hoe mety fa tena misy zavatra tiany haviana amin'ireny situation ireny fa inona ny ataontsika ampiasa an'ilay mahainao anao ve ianao sa hoe malemy resy Jesosy tsy haiko ity zavatra ity ahoana ny atao manenjika anah reto olona reto mila mirahina hono izahay ahafahan'ilay patron anay anao an'izao efa mirahina amin'ny zavatra tsy tokony ho izy ilay izy tsy mifanaraka amin'ny finoanao tsy manaraka ny zavatra izay efa maharesy lahatra anao ao amin'i Jesosy dia raha vao tsy manaraka eo ianao dia avadika aminao ilay izy dia ianao no voaroaka ato aza mampiasa ny eritreritra ao fa manana an'i Jesosy ianao malemy Jesosy ianao no heriko inona ny tokony ataoko ampio ndraindray mantsika mitady solution lavitra be izany indraindray ohatrany hoe dia ahoana tady anianina ahoana ty zavatra ity ahoana zao zavatra ao averiko foana ao aty raha zanak'Andriamanitra ianao tsisy diso amin'ilay tena olana mihitsy amin'ny teny an'izany fa tsy amin'ilay hoe mety be dia tsisy diso marina kinazo an'izao tsisy diso mitsotra tompo fa amin'ilay tsy mety mihitsy zany lazaiko izany hoe tsy diso iny fa ianao mila sensible amin'ny fonao tena mila hoe za malemy foana dia miandry ianao Jesosy ahoana ny ataoko hiala ato sahanohatra mba ho vavolombelona ho an'ireto olona reto be dia be ny zavatra azo ataontsika tena betsaka ny fandehanantsika amin'ny fahamarinana tena mahagaga ny olona eo amin'izao tontolo izao satria efa tsisy manao an'izany intsony ny olona amin'izao tsisy manao rehefa mandeha amin'ny fahamarinana dia gaga ny olona hoe fa ahoana koa ty ny endrik'ilay izy ohatrany hoe afa-baraka tsika matiantoka be za manao zafady izany matiantoka be za miteny izany hoe za mihitsy ny tena diso tao patron na tsy fantako ohatrany hoe mamenatra be izany voaroaka eo ho diofanina foana olona hafa tondroana fa miteny anao raha zanak'Andriamanitra ianao mandehana foana amin'ny fahamarinana ny fahamarinana dia manaiky hoe malemy tsy haiko ity ny zavatra fantako dia za mihitsy ilay diso ialako tsiny ity zavatra ity tamin'ilay tsika nandeha vavaka tendrombohitra iny dia ilay tamin'ny farany teo iny dia nisy zavatra diso kely moa izany fa tsy mifandray ny resaka tamin'ilay tsy mifakazo ilay communication tamin'ilay soferan'ilay bus dia tratramin'ny polisy izany tsika tamin'iny dia voasakana dia ilay sofera moa ny resaka tamin'ny polisy teo dia
Ohatra ny elabe ilay resaka dia nivoaka za tamin'ilay izy ndao ary hivoaka isika sao dia mba misy zavatra azo atao satria sao dia taraiky koa isika dia miresaka tamin'ilay polisy dia miresaka aminazy eo dia za tonga dia niteny diso izahay io teny ialana itsiny fa ino ary ny tokony ataonay fa diso izahay. Dia ohatra ny hoe ny anazy ilay ady ny tiany atao fa rehefa miteny an'izany zany to dia tapotra ny resaka tsisy azo atao intsony. Ohatra dia atao amin'ilay sôfera izy nareo tsy tokony manao izao, tsy tokony nanao izay fa tena diso izahay, tena miala tsiny indrindra, inona izany no ataonay fa diso izahay. Izay zany teneniko anazy hoe tsy haiko mantsy hoe sao dia alainy ve mipapiesa mijanona ve izay dia afahako ny koa hitady bus hafa indray raha ohatra ka zany. Za zany mainka amin'ilay hoe lizantsy hoe zay diso izay fa tena tiako hita mihitsy hoe diso izay dia kamo izy resaka aminahy satria ilay mitady problème nitadiavin'ilay olona fa rehefa tonga ianao dia mitsotra hoe diso izay, inona ary no ataonay fa diso izay tsy hitan'ilay olona izay atao. Fa nitenenako an'izay ihany koa nefa nampatonga anazy ohatry ny hoe lamina ihany izy ve hoe miaiky satria maninona ny ankamaroan'ny olona izay voasakana angambo miala bala foana. Nareko amin'izay manapaka foana angisaka mihetsika nga izay tsy mba azo diso mihitsy nga izay izao na hoe to dia mangina fa tia mivola tsy fantako. Misy fanindriana andry zareo. Fa tao anatin'izany teneniko antsika tsy hoe izany ho inona fa rehefa zatra miaraka amin'ny tompo isika dia mandeha ho azy hoe za malemy dia fahalemenay diso indray izay teo hifonanay fa diso izahay. Tsy izany ho inona veriko foana mantsy. Ndraindray mantsy tsika eto rehefa misy mizara zavatra ohatra ny hoe tsara natao ohatr'izay dia misy mitratra miseho milay koa rehetra. Tsy izany ilay izy, tsy any amin'izay mihitsy ilay izy fa mba entina hizarana amintsika hoe misy zavatra ohatran'izany sady ampirisihana anao ihany koa, andeha amin'ny fahamarinana foana naiza. Amen. Dia nandeha teo amin'ilay polisy dia diso izay fa miala tsiny, inona ary no ataonay ohatra ny hoe tsy azoko ny aiko izy ilay polisy fa ilay mifamaly reny ihany fa eny ary ndao izy ndao tsy hita zany izay atao satria manao zafady linona mitsony no ataonao rehefa manao zafady ilay olona hoe ilavan'inona ianao. Fa dia ampirisika antsika mandehana amin'ny lalana tahaka izany. Io nge ny lalantsika tao amin'i Jesosy rehefa nanaiky ianao fa mpanota dia novonjen'i Jesosy. Tsy amin'ny resaka fahotanao amin'i Jesosy eny anginy fa ataovy amin'ny fiainanao andavanandro iny ekeo mihitsy izay fahadisoanao azy elana zany rehefa ianao nanao an'io dia raiso izany nanao an'ity. Any ampiasany roasinareo zany fa za roasy zany. Zay. Miovany fanavozana saina hozy izy ny tompo za tena te hiteny mihitsy na miaino eo amin'izao tontolo izao ary ianao fisainanao tena mila fisainan'i Kristy mihitsy. Tsy hoe any am-piangonana ihany ny ankonana dia ihany no anaovana an'ilay mahafinaritra be ireny. Eny efa fahazavantsika eto fa ho fahazavana any amin'ny hafa ihany koa. Ny ahafahanao ho fahazavana any amin'ny hafa dia ianao manaiky fa malemy ianao dia mazava ho azy ianao any. Izany mety any am-piasana fa mety ao an-tokantrano ihany koa misy zatra tena efa tsy zaka intsony. Zakako intsony izao Jesosy izao foana ny ataony. Izao no mahazo anay ny hofa-trano, jirama. Efa resahana azavaina amin'ny foana fa tsy azo mihitsy Jesosy alazainy fa za foana an'izao. Efa averina foana, efa niteneniko efa tamin'ny any iny dia tsy rara iny ilay izy dia io fa miverina indray ilay olona. Dia ahoana izany ity Jesosy? Tsisy dia ahoana izany fa teneny mihitsy izy hoe resy Jesosy. Resy. Fa ilay dia ahoana mantsy ohatran'ny hoe mihevitra hafa indray mba hahery dia izao. Fa ny ilain'Andriamanitra, ny ilain'i Jesosy ianao ilay miaiky mihitsy hoe resy. Hitany io fiainanao io hoe hitany zavatra hiaretanao. Fa ianao ilay alemy mihitsy, ao ny ahafahan'ny hery no mipoitra. Hozy izy ngeto hoe koa dia finaritra ao amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana. Noho ny amin'ny Kristy ireo zavatra ireo. Fa raha zanak'Andriamanitra ihany koa ianao dia izany rehetra izany na ao an-trano ary entanintsika andeha amin'ny fahamarinana na ao an-trano ary fa tsy hoe any am-piasana sy amin'ny polisy ihany. Indray mantsy ilay ao an-trano mihitsy ny tena andaingana sy ihany tiana raha vao tsy atao an'izany tsy manaraka ireo dia aleo mody atao hoe izany. Na tsy mpivavaka ary ny vadinao, na tsy ao amin'i Jesosy ary ny vadinao, na zanakao efa lehibe na tsy ao amin'i Jesosy ary, ianao mila zavatra ao amin'ny Kristy, zavatra ataonao. Iny manamarika fa malemy ianao. Dia afaka hiasa amin'ny fiainanao Jesosy. Ny fitaovam-piadintsika dia io fahalemena io, tsy misy zavatra hafa. Tsy misy zavatra hafa.
Ary zao nge ilay teniny eto fandrao irearea ozy izy. Raha ohatra ny fiainanao tsisy fanenjehana, tsisy nininina, tsisy problème an-tokantrano, tsisy problème any am-piasana. Tsy ho am-Paoly ihany ity fa ho antsika ihany koa ndrao irearea mety ny fiainako. Mety ny fiainako. Zay tsisy problème ohatr'izao zany. Any aminay tsisy jiro tapaka zany. Any aminay ohatran'izao. Zay ohatran'izao. Zay tsy milahatra bidon amin'ny alina zany. Zay ohatr'izao. Fa nareny détail kely ireny ary tena amintenao mampalemy antsika, masosotra mihitsy ilay izy. Fa tena misy zavatra be dia be hita ao anatin'ireny. Ohatrany hoe mampalahelo moa zany hoe ao moderna moa zany fiten'olona tsisy fotoana lava ny olombelona amin'izao fotoan'izao, amin'ny fotoanan'ny internet sy ny tariny, fa misy zavatra azo jerena, misy zavatra azo atao foana. Ka tena tapahan Jesosy tsotr'izao ijiro io ndana mivavaka. Toko adiny 3 zao izy efa adiny 4 manana fotoana tsara mihitsy alefasy mivavaka. Ohatrany hoe tonga dia ilay jiro tapaka hoe esory amiko ity ozy Paul, esory amiko ity jiro tapaka ity. Ampy ianao fahasoavako. Misy dikany ka tsy vita ilay asa, tsy vita foana io asa io tsy vita foana io. Ataonao ary. Efa omeko fotoana ianao. Isika matsy mieritreritra hoe jiro tapaka ny anay ny olana fa rehefa tsy tapaka intsony io misy olana hafa indray ny zareo any amin'ny tsisy jiro tapaka ny ivelany any ka zavatra hafa indray. Misy zanak'Andriamanitra koa ny ivelany any. Tsy jiro tapaka ny olana, tsy rano, tsy resaka fidiram-bola, tsy izany fa zavatra hafa indray zavatra hafa indray ny tsilo atao amin'izy ireo, ndrao ireare izy ireo, miaina zavatra mafy daholo izy ireo, fa isika rehefa tratran'izany zavatra izany tonga dia mieke malemy an Jesosy. Malemy mihitsy ianao ny amin'ity zavatra ity, ohatrany hoe afa-baraka be ho azy fa tena miteny ianao ao amin'ny fahalemena, amin'ilay maheno mihitsy ianao hoe tena resin'ity zavatra ity. Dia resiny hoe aza manaiky resin'ny fiainana izany ilay izy. Fa teneno mihitsy hoe anetsaindray tsy azo ilay izy fa izay aloha tena resy Jesosy, izay aloha tena resy. Ambony foana moral fa aza manao an'izany. Ka tsy mety ilay saina amboarina nge. Efa hitanao ny realite fa resy ianao dia amboarina ahoana ilay saina. Amboarinao ilay saina fa ilay ato tsy miova. Fa rehefa miaika ianao amin'i Jesosy misy fiadanana ho azy. Na miova na tsy miova io tsy maninona. Raha tiany hovaina io, raha hovaina amin'ny mampety azy hovaina io. Tsy mila hovaina io, tsy hovaina ilay izy fa ianao misy fiadanana. Moa ve tsy ilay fiadanana ato no tadiavin'izao tontolo izao lava io Tady vola, mitady zatra be dia be amin'izao tontolo izao hita maso fa harena, vady, zanaka. Mba hampifalifaly ny ao anaty daholo ny tadiavan'izao tontolo izao an'ireny zavatra ireny. Fa raha ianao zanak'Andriamanitra veritsika foana, raha mitady an'ireny ianao dia ahafahanao ho fanampy ny tondrahanao ny fahazavan'i Kristy anatrehany hafa. Azontsika ve raha manambady ianao dia iny hanampy anao ilazanao ny hatsaran'ilay niantso anao tsy iza fa Jesosy. Raha mananjanaka ianao dia ho takizay. Mila izay ny toe-pon'ny zanak'Andriamanitra fa tsy hoe manambady ny olona, mananasa ny olona dia ataoko. Na io asanao io rehetratsika fivelomanao fotsiny ilay izy ty sakafo fotsiny nge ty ty tsisy idiran'i Jesosy ty misy idirany io ka. Tsisy idiran'ny fanambarana an'i Jesosy ty misy idirany io. Be dia be ny olona tsy marina. Le action zany eo amin'izao tontolo izao fenao manao marina eo amin'izao tontolo izao. Ozy ny olona fa ahoana koa indrozy ianao hoe noho ny amin'i Jesosy izao zavatra izao. Ozy ny olona mba manakory izao Jesosy izao. Ny zavatra rena amin'izany Jesosy izany ngeto tsy azo mifoka sigara, tsy azo manao an'izao, tsy azo manao an'izao, atero ny ampafoloka rena fa ianao afaka ny anambara. Marobe ny efa niainana izany. Tsy mitory teny aby io vavany io fa ny fiatsony fotsiny. Dia mandeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra hoe fa ahoana izany fa ahoana ny fiainanao ty Ndray fiasana rehetrarehetra matahotra, ianao reriny tsy matahotra nefa ianao mihitsy ilay nandiso tao. Tsy matahotra, meo aty patron iresahako azy. Izany nanao azy teo. Ny azahoanao an'izany hery izany fiekenao amin'i Jesosy hoe malemy dia rehefa malemy ianao dia mikasika anao ny tompo hoe mandehana amin'ny fahamarinana zanako. Izaho miaraka aminao. Izaho manohana anao, izaho fampitantana anao hiatrika an'io. Atao. Aza miandry zavatra ela be izany. Izaho mihitsy ny tato an-tsaiko tamin'ilay izaho nandeha nijery an'ilay polisy hoe hiandro occasion inona io misy occasion dia hivoaka. Hiandro roviana, hiandro tena ilay problème be inona be rehefa vao misy kely tonga dia andao resahany. Diso izay fa inona ary izany no ataonay fa diso izahay. Tonga dia hatrehana eo aza miandry hoe alolo ilay rapitso Zao dia mba mivaha eo ihany io. Tonga dia vao izao. Malemy an Jesosy mila anao izaho. Inona no tokony ataoko? Ao anatin'ny fahalemena no ahafahan'ny herin'Andriamanitra miseho.
Zao zavatra nisy hitanareo tamin'ny Eva le hoe voaozina. Zaho aloha vakiko le verset an'le izy. Eny tadidiko. Arary voaozina zany izy hoe arary ny ho ampiakarin'Andriamanitra zany ny ararin'ilay fiterahana noho ny amin'ny zavatra natao noho ny efa nihinana ilay voankazo voarary izy ireo dia iny zany le ohatrany hoe izay le fahalemena rehefa hiteraka ianao dia arary aminao ny fiterahanao. Fa ao ambadika ilay izy rehefa tonga malema ohatran'izay izy dia avy eo indray hoe ny taranaka ao izy no anoritoro ny lohan'ilay devoly, ilay satana. Azontsika ve ilay izy? Ohatrany hoe misy endrika fahalemena ao fa avy ao amin'ny any nefa no amonoana an'ilay devoly avy eo. Avy ao amin'ny taranaka natera-behivavy ny mpamonjy antsika. Tsy iza fa Jesosy. Eo amin'ny hita maso io zany fa ny fanafana an'Andriamanitra. Le endrika zany ohatrany endrika fahalemena hoe tena malemy ianao satria mafy aminao zany hiteraka izany. Fa ambadika ilay izy. Izay zao ilay hitanareo tsy azo ilana fa izay ny tenen'ny Tompo. Tsy maintsy izay ilay izy. Fa tao amin'ilay fahalemena tao ihany ny voan'ny famonjena nefa avy eo. Jesosy ilay izy. Izay ny lazaiko antsika ao anatin'ny fahalemena io rehefa manaiky ianao hoe malemy tsy hoe hitady vahaolana hafa hoe ahoana moa ny atao misy tsondroma moaty dia tsy mahay ninina misy zavatra atao inona daholo ilay zavatra ireny. Milona rano anaty koveta lefa 4 volana alohan'ny tsy tadidiko aby ilay zavatra ataon'olona ireny tsy haiko. Tsy nitsikilo fa izay tsy nanao izany fa reko fotsiny hoe misy zavatra ohatr'izany hony. Ohatrany hoe misy endrika hoe tena resy ianao raha vehivavy fa tena aminao ny tena marary be hony rehefa hiteraka ianao nefa tao amin'izay mihitsy nisy famonjena. Ao amin'lenao resy iny, teo amin'ny pôliny anjera mihitsy, natarapoka mihitsy izy, kanefa teo amin'i Jesosy ihany koa ange. Tsy ohatrany hoe manana endrika resy ve io le Mesianareo, izao Mesianareo miantona fotsiny maty kapoka tao, miantona teo amin'ny hazo fijaliana. Nefa tao mihitsy na voavonjy antsika, sa tsy tao? Fa tsy hoe aloha atao zavatra mba hoe mahery tena hoe io ny tena mpanjaka izay natonga ny jiosy ohatrany tsy nino alizy koa nge ohatrany hoe la malemilemy ty ve le Mesia andrasana ohatrany ty io Jereo vao enjehana to dia manaiky io ary ty raiso ary hitanareo le to dia fahasahiana mandeha manaiky malemy tsy mahatonga dia hoe ay zany ho izy dia alaina ianao dia mandeha zany. Dia tena maty teo mihitsy ary Jesosy dia io maty ny mpanjakanareo, io ny anareo io. Fa tao amin'iny mihitsy avy eo nitsangana indray. Tao amin'iny na voadio ny fahotantsika rehetrarehetra. Tao amin'iny, tao amin'ilay nandehanana hoe malemy tena resy. Tena sante mihitsy Jesosy hoe nahoana ianao no dia mafoy hitanareo iny teny iny ahafahana milaza sy manambara hoe tsy hoe izy kosa Jesosy zakany tsara iny zavatra iny fa mafy tamin'ilay izy ka. Satria lasa vatana izy, nofo izy. Ao anatin'ny fanan'Andriamanitra fa nofo izy matsapa tsara izy. Satria ny olona mieritreritra izy zanak'Andriamanitra mety tsy narary aby ange iny mety tsy tena rary ny voaka ireny na mety raha mivoaka ho azy fotsiny azao. Tena ny ainan'ilay izy ka, tena ny ainany, tena tsapany tao anatin'ilay izy. Dia nanaiky an'izany fahalemena izany izy hoe kapoy ary vonoy ary mbola niteny Pilato hoe izany nge manana fahefana analanao eto dia marina ny laza izy hoe tsy manana fahefana amiko ianao raha tsy omenao avy any an-danitra izany. Fa raha itsika izany dia esory ary fa miandro daholo izy rehetra rehetra. Izay ilay mieritreritra be izay fa manaiky mihitsy hoe izao ny tokony ho izy mandeha amin'ny fahamarinana tsy mety amin'izareo ny zavatra ataoko Zay ny antony nanenjehana an Jesosy fa Jesosy koa efa malala fa aoko ny amonjeko ny oloko. Aoko ny amonjeny dia manaiky aho ho resy, manaiky aho ho alemy ao anatin'ilay izy. Izany zavatra iainantsika ary tokony iainantsika isanandro izany aza miseho azo mafy izany aza miseho azo hoe iny tsy mila an'Andriamanitra intsony efa io fahalalantsika io ohatry ny olona nataon'ny Paoly io mihitsy. Rehefa mitombo ilay fahalalana dia tadidio fa nenjika zanak'Andriamanitra ianao, ianona tsy mahay an'izao, ianona mbola ohatr'izao, ianona ohatran'izao. Izay nge ilay endrika ilay Paoly nanenjika an'ilay fiangonana tamin'ireny. Tsy mahay mihitsy reto efa hoe tsisy olombelona Andriamanitra izany tsy. Fa ilay izy endrika antsika tio aoriana amin'izay izany efa manomboka miseho azo mahay amin'izay dia ianona mbola ohatr'izao efa 4 taona mivavaka tao mbola izao ihany, mbola tsy hainy ihany ilay izao. Efa miseho azo mafy ianao ny dikan'izany zavatra izany fa miverena amin'ny tompo hoe mbola tsy hain'ilay izy. Rehefa malemy ianao dia sahanao mivavaka ho azy, nivavaka ho an'iny.
te hanangana ho azy ohatrany tsy azony tsara le izy fa tsy maninona zany Jesosy za koa ohatra nazy taloha naninona ny lasa nahazo an'izay resaka izay taty aoriana tsy zany lasa nahay fa za nalemy dia kasihanao foana foko vavaka ho azy mba hitohy amin'ny fahalemena izy zany nijanona amin'ny Paoly amin'ity fahalemena ity fa ao no misy hery ao ny herintsika zanak'Andriamanitra tsy miseho azo inona tsara ianao hitombo foana amin'ny fahalalana n'Andriamanitra fianatrehan'ny tompo ianao hoe malemy a Jesosy misy taona ianao natao ho resy mihitsy amin'ny fiainana tena miteny mihitsy hoe makaiza ry izany natao izany mihitsy ianao natao alemy mihitsy ianao normal ireny zavatra ireny raha zanak'Andriamanitra ianao azagaga fa tonga dia teneny mihitsy hoe occasion ty atsirovako fa malemy a Jesosy maharitraritra mihitsy le olana malemy mbola malemy foana hatramin'izao Jesosy za hiaraka aminao foana te ho sensible ny amin'ny teninao zay sensible ihany ny afaky ny aheno azy iza ny olona sensible ny olona manaiky fa malemy izy resy a Jesosy tsy mamenatra amin'ny teny azany teneno mihitsy Jesosy tena resy ateto tompo tena resy ateto aza miandry mahay zavatra be ihany koa vao hanao zavatra ao amin'i Jesosy fa le aminao mbola ohatry ianao mbola tsy vonona aza mietretranana zavatra be dia be vao hizara tenin'Andriamanitra vao hanao vavaka ho any hafa zany tsy mahay vavaka tonga dia mandehana fa aza miandry zavatra amin'ile anao to dia le za ohatr'izao mbola tsy mahay mihitsy to dia mandehana iza moa i Mosesy tsy mahay miteny fa inona moa begay moa inona zany amin'ny teny gasy miakanakana rehefa miteny za nge miakanaka za nge tsy mahay miteny ozy izy Mosesy tamin'i Jehovah ka tsisy olona hafa mihitsy tao zany fa dia maninona ny dia Mosesy tena tiampiseho izy le malemy mihitsy ny ilaiko le tsy mahay an'ilay zavatra mihitsy ny ilaiko tsy mahay miteny ianao eny asitsika ny Arona eo fa ianao tsy mahay miteny io mihitsy ny anokatra ny ranomasina io ianao no hitaiza hiresaka amin'ireo olon'ireo foana isan'andro reny mihitsy ny tadiavin'i Jesosy iry Petera tsy dia nahay zavatra fa Paoly tena nahay fa tena natao ny aiky mihitsy hoe tsy ilaina le fahaizana izay vao miara-miasa amin'i Jesosy tsy ilaina izay zavatra eritreretinao hainao aloha izay ny fiatombohan'ilay izy fa mila mijanona ianao amin'ny hoe tena tsy mahay mila nahetry nidina ambany tanteraka mihitsy Paoly izay nahatonga azy mifidy anjery Petera sy ny tariny ireo marina tao i Matio fa tamin'ny Paoly aloha tena hoe nampidinina ambany tena hita mihitsy hoe tsinitsinina tena izy rery ny tena nilobava hoe ataoko itony taimboraka ireny zavatra ireny nisy fotoana izay sy mandeha moa fotoana fa izay ny araharotintsika rehefa mbola misy fotoana azo iarahana fa nisy fotoana tamin'ny mbola ray groupe izay sy pasteur Antonina dia tany Antsirabe tamin'izany mbola vao nanomboka mission tany Antsirabe dia mbola miaraka so mantsy nandray tsy tafiaraka intsony mbola miaraka izay mandeha dia mahafinaritra be tsy mijanona miresaka mihitsy miaingetsy amin'ny soatrans sakatrany Antsirabe dia mifampizara manao partage tena hoe mamy vetivety kely dia tonga any vetivety kely dia tafiverina vetivety daholo ny zavatra rehetrarehetra tena hoe mbola niezaka vao amin'ny mifankalala koa izay tamin'izany mifankalala misimisy dia tena nafinaritra zao tsisy occasion ohatr'izany intsony fa izay ny tenenantsika araroty foana ny fiarahana fa indraindray tsisy zavatra miverina intsony zavatra mahafinaritra ireny dia zao zavatra niresahanay tao amin'ilay izy tamin'izany tsiny izay mbola mpianatra moa zany dia hoy izay hoe zaho tena tsy mba ohatra ny ry zokinay fa ry zokinay tena maninona moa malama vava mahay mandahateny naiza lehany tonga dia izy foana tenen'olona aloha ianao ny atao président aloha ianao no mitondra fitenenana ary izy tena mahay mizere zavatra be dia be misy zavatra be dia be zany tena hainy dia za zany eo amin'ilay fitoriana ohatrany hoe tsy mahay miteny izy ohatrany hoe miakanakana ohatrany tsy zavatra mandeha mihitsy tamin'izany fotoana izany indrindrindrindra dia naninona ary aho any tsy ohatranazy nefa izay dia pralazo ihany efa naninona ary lafinatra anany teny pasteur Anthony hoe tsy olona ohatr' izany ny ilain'ny tompo amin'ity asa ity hozy izy fa le ohatranao mihitsy dia tadidiko foana izay teny izay satria mbola mpianatra mbola efa taty aoriana mihitsy ilay izy vao tena nenanaiky ihany saika hoe tena zany marina satria tamin'izany zany mbola tsy hitanao teo nio zany hoe tena ninona amin'izay ary fa za le izy ary fa tsy izy mbola tsy hita le izy aloha tamin'izany fa mbola hoe tsy olona manana zavatra be dia be ohatr'izany ozy izy rehefa miselekta olona rehefa manao sélection olona Jesosy fa le olona tsy dia havanany ireny ozy izy tena nakasika anazy ay teny izay fa teo amin'ilay résultat taty aoriana mihitsy vao tena hitako ilay izy hoe tena io marina ilay izy
fa zay efa nazako arge ozy izy tsy amin'izany tsy mahay tsy zavatra teny hoe voafihako be fa dia natao aloha le izy dia natao le izy ohatran'izany mihitsy miaraka amin'i Jesosy io zay safidiny rehetrarehetra tao le any amin'le tsy dia tena afaka daholo aloha ny alainy satria ireny mora manaiky hoe malemy tsy haiko ity zavatra ity rehefa mbola manaiky ianao fa tsy vitanao na hatramin'izao ary izay mbola zany mbola tsy mahay foana izay tsy haina ity zavatra ity fa rehefa manaiky ohatray izay dia ndana indray ao zao ny tompo rehefa manaiky ianao tia indray misy teny ary ndana indray zareo dia miaraka aga hay ve zany ity hay ve zany ohatr'izao hoe amin'ny fotoana izay manomboka mieritreritra hoe efa haitsika ity rahalahy efa izao le izy tena misy avinavim-po zany ao anaty ao misy azo mahay zany manomboka misy bouclier ao anatin'ny fo ao manomboka tsy sensible ntsony amin'ny tenin'Andriamanitra dia vao mainka hitady efa ahoana ary zany aiza tsisy fahoana ary zany aiza zany le izy fa isika mila miverina hoe Jesosy tady irearea ary mahatsara an' Jesosy izy ihany mandefa le tsilo avy raha vao tady irearea fa ianao koa nefa mila mitandrina fa tsy hoe ny tompo andefa tsilo azy eo ihany izy rehefa tokony ihany fa ndao aloha rehefa ampihatra izy avy eo raisitsika fotsiny ity zany le tsilo ke ndao hiverina amin'izay ry zalahy ndao hiverina fa isika mila mpanompo mahatoky foana isan'andro hoe zahay hijanona amin'ny tokony ho izy ndrao ho tratra ny tsilo tokony izay ny atsika fa tsy le ndrao ireare fa iny tonga amin'ny foana eny ihany ireny zavatra rehetrarehetra ireny ny herin'ny zanak'Andriamanitra dia ao amin'ny fahalemena ary tsy mamenatra milaza an'izany eny mety tsy ho azon'izao tontolo izao zany fa honterantsika tsy ataontsika ho excuse zany satria efa azonao le fahalemena fa tsy fahotana fa le anao tafaraikitra ao anaty zavatra anankiray tsy nampozinao raha iny zany le eo amin'le hito ivelany fa le fahalemena anankiray le anao mbola sensible ve ianao misaoran'ny tompo fa malemy ianao zany amen mahafinaritra zany malemy zany raha tsy sensible ntsony ianao dia tena mila mieritreritra kely fa ahoana zany tsy voakasika mihitsy andro any tena misy zany mandalo zany zavatra zany fa afaka miverina foana ao amin'i Jesosy amen azonao ve ny afatra androany amen ndao tsika hitsangana ary dia ndao tsika hisaotra ny tompo tany mafy izay voarainao tany mafy izay niresahan'ny tompo anao androany raha maniry ariva avaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto